tombona ho antsika rehetra malakarivany ny fahasoavana sy ny fianarana vao Mandriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo fifanasan-tongotra liavana zay no iarahantsika ankehitriny ho fanombohantsika ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ity alakamisy masina ity. Zameno dia efa voamana avokoa na ny fitaovana ho anareo tsiraray avy isan-tokantrano ary indrindra moa fa ny fony fanahy izay entitsika tokoa hodiova amin'ity andro manokana dia manokana eo amin'ny fiainantsika ny herinandro masina ity. Raha sitrakareo dia metsika rehetra iray tsangana amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Salamo fa 5:10 ny andininy rehetra ary ny hira fifoazana fa 70 ny andininy rehetra. Vakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jehovah iza no mitoetra ny tabela kelinao, iza no olona mandeha ny Toamasina izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mety sady tsy misamitsaina maro, tsy manelikelika ny olonelany sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay hafabaraka ny namany, tsy manatsara ratsy fa mamely voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fiainana na dia miditra ny tenany azy, sady tsy mampiana ny volany na mandray kolokolana meloka ny marina izay mitandrina izany tsy mahazozo mandrakizay. Amen. Fanami masina wako ni rakije so Isaya tigeriado Akana Akanja Fana Emasino Meira Akana Akane Ola sola so pauta Nipanai masingana Nikasapake Nisana Nikura Yusasimada Nikasikado Wangeshega Nipanai masingana Komedena Anapana Ampayete Kani Ola Sopauta Miantso anao tokoa izahay ry Andriamanitra fanahy eo. Vonjeo izahay sao very. Mbonanay amin'ny mpanao salamo Andriamanitra. Lay fanontaniana ankehitriny hoe iza tokoa no mitoetra ao amin'ny taberna kelinao. Ary iza no olona ao an-tendrombohitra masina. Eny Andriamanitra, fanontaniana mihezinezy izany satria
raha ny zava-misy iainanay Andriamanitra dia sady mampangorongoro no mampatahotra ary tsy vitan'izany Andriamanitra nefa mahazo antoka fa hitoetra tanteraka eo anivon'ny taberina kelinao tompo sy ao anatin'ny tendrombohitra Toamasina mbola vitsy tompo ary izany indrindra ankehitriny no isaoranay anao raha tarihinao ny fiangonana Andriamanitra mba hiaina sy hivelona tokoa ny filony ao anatin'izao fiangonana zao ary mba hiaina sy hivelona koa nefa tompo ny teninao ka araka miantsonao tamin'ny ity andro androany ity tompo sy fiangonana matory manararaotra ny fimboana koa ny fiangonana dia ny fiangonana ao Jesosy Kristy fa fiangonana mbola resy lahatra tompoka mitazona fifandraisana aminao fiangonana izay mbola sarotra tompo miatrika eny fa na ny fahavalo azy ary ao anatin'izany dia hitanay fampandresy anao Jesosy Kristy ary zany fiainam-pandresena zany tompo ny tianay ho fiainan'ny kristianina ray manontolo ary izany Andriamanitra no anandratanay ny feonay midiny anao fanahy ataovy tompo ny toeranay eo anivon'ny fiainana dia ilay fiainam-pandresena fa fantatray fa ianao Jesosy no antony izao fotoana izao ary noho ny amin'ny teninao tompo no natanterahana izao fifanasan-tongotra izao satria tsy fombafomba akory natongavanao ka nanomezanao nay ny fiainana fa ilay tena fiainana mihitsy mba azonay miaina izany tokoa tompo dia raiso midera ny haja ny vinahitra izay atolotray anao ankehitriny ary manatrehanay anao hanome fahazavana indray tompo ho amin'izao pasika 20 amby 20 izao amin'ny anaranao Jesosy petraka ianay inoso avy hatrany ny famakina ny tenin'Andriamanitra isika Samuela voalohany toko 5:20 ny andrininy 7:30 hatramin'ny andrininy 2:40 ary ny Luka toko 7 andrininy 4:40 hatramin'ny andrininy 4:40 ireo no tenin'Andriamanitra izay raisitsika ry avy ary dina moa fa hakatsika tanteraka ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alakamisy masina ity averiko indray a Samuela voalohany toko 5:20 ny andrininy 7:30 hatramin'ny andrininy 2:20 ny Luka toko 7 ny andrininy 4:40 hatramin'ny andrininy 4:40 ho vakiko amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy atsika izany ary moa reny Davida fa matina bala dia hoy izy saorina anay Jehova zay miady ho ahy ka nahafa tondromaso ahy tamina bala sy miaro ny mpanompony tsy hatanteraka ny ratsy fa ny ratsy nataony Nabala dia nampidiny Jehova ho eo andohany any ary Davida
naniraka hiresaka amin'ny Abigaela ilazy ho vady ary no nitonga tamy amin'ny Abigaela teo Karmela ny mpanompony Davida dia hoy izy: Davida naniraka anay angaty aminao hilanao ho vadiny. Dia nitsangana izy ary niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe: indro aoka ny ankizy vavinao ho mpanompo anasa ny tongotry ny mpanompo ny tomboklahy. Ary Abigaela nitsangana faingana ka mitaingina boriky ary ankizy vavy midiny no nanaraka azy, dia nanaraka niraky Davida izy ka dia mivady. Lioka toko fafito riava mindrininy fa 420 hatramin'ny indrininy fa 420. Ary Jesosy nitodika nijerana vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe: hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome rano hanasana tongotro ialahy, fa izy kosa nahakotra ny tongotro tamin'ny ranomaso, dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, fa izy hatrizay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nisoranao diloilo akory, fa izy kosa nanosotra menaka manitra ny tongotro. Amen. Raha Masina manamasina anay ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Ny raha fifoazana riavana fa 8 sy 300 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Zay no iraitsika alohan'ny andraisany mpitsika ny hafatra 8 sy 300. Ny anjonao Andriamanitro dia feno fitiavana iraitsangana. Nianzunao, Andriamanitro,
raha malala rehetra amin'ny tompo a mbola ampitombona amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fifaliana riavana eo anivon'izao fifanasan-tongotra izao a dia milaza amintsika tsiraray avy fa efa fiainan'ny zanak'Israely hatramin'izay ny fifanasan-tongotra ary te hilaza aminao faran'izay tsotra hoe satria efa fiainana raha nyaino tsara isika ny teny Jesosy Kristy araka ilay Jaona 7:10 ny 20:20 amin'izany Jaona 7:10 zany dia zavatra taona agagagaga nahita Andry Petera tamin'ny fotoan'androny rehefa nanasa tongotra ny mpianany Jesosy a. Ry Petera nilaza hoe tsy mila sasana izahay satria efa nadio. Namoriavana ny zavatra asongadiny izao Samuela voalohany a 5:20 izao a amintsika tsiraray avy raha iverenana tanteraka lay tontolo ny fifanasan-tongotra dia tsotra faran'izay tsotra. Abigaela nandray vahiny ary vahiny avy lavitra ka ho fanajany tanteraka an'ireto vahiny ireto a dia izay fanasan-tongotra izay no zavatra natao no zava-dehibe. Ary izay koa riavana no ilazana aminao mba mahafinaritra noho izao atao hoe fibohana izao a mba tafatoetra ao anatin'izany atao hoe fifanajana izany ianareo isan-tokantrano. Ary indrindra moa fa ny mpianakavy ny ray manaja ny zanaka, ny reny manaja ny vady ary ny zanaka manaja ny ray aman-dreny. Ary zany riavana no hitaomany fanahy antsika tsiraray avy satria rehefa miresaka fifanasan-tongotra manko isika raha izany tontolo izay misy antsika izany ny resahana dia azo everina fa ankavitsian'olona monja no tsy mba nandeha tongotra fa olona nyaina teo ambony soavaly izy na nandeha sarety izy. Fa ny zavatra fantatra olona nandeha tongotra rehefa nandeha tongotra dia mazava ho azy maloto ny tongotra ka ho fanadiovana lay tongotra maloto no nanatanterahana ny fifanasan-tongotra. Ary ao anatin'izany riavana dia azo ambara fa kaya ty fifanasan-tongotra ity zany dia fanadiovana. Ary zava-dehibe eo anivon'izao fibohana zao koa riavana no hitaomana atsika tsiraray avy ho amin'ny atao hoe fanadiovana. Ary mahafinaritra ny mpianakavy mifanadio. Zany hoe raha ny marina mifamela heloka eny manaiky lay fanadiovana izay hitaoman'Andriamanitra mba hivelomantsika amin'ny finoatsika ka ahatonga atsika tokoa ho vavolombelona. Dia vavolombelona Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Faharoa riavana raha tsy resakitsika afa-tsy lay
texte faharoa zay mezilezina be teo a dia ny Luka 7 ny andrininy fa 7 hatramin'ny andrininy fa 9 dia mahita isika ary Simona mba nampiditra ihany an Jesosy tao an-trano kanefa inona moa ny zavatra hitatsika ilay vehivavy zay niditra tao anatin'ilay fanasana izy nanakotsa ny tongotry Jesosy Kristy tamin'ny ranomasina izy ilay nanoroka ny tongotry Jesosy Kristy fatratra ary izy ilay nanositra diloilo manitra ny tongotry Jesosy Kristy inamoryavana ny tikambara ao anatin'izany fanambarana zany dia tsotra hoe vehivavy feno fanetrentena tokoa ty vehivavy niona tamin'i Jesosy Kristy ty hanika natolony avokoa nanomboka tamin'ny ranomaso zay tsiza fa zavatra ananany voalohany indrindra eny ny sarobidy taminy dia ilay menaka manitra nahosony tongotry Jesosy Kristy namoriavana fahamarinana zay tao manotombo atsika ao anatin'izany dia tsotra hoe ao anatin'izao fanasan-tongotry zao ampitsika riavana sahy anitry teny ary zany no mahatanteraka lay fifanasan-tongotry satria raha mandrinika mampitsika amin'izao ora sy fotoana izao dia hoe hitongotra anao io a raha atao hoe nihipoka ianao dia fantatra fa mety adio fa raha tsy miaina izany kosa ianao fa mbola sendra ny voaka kely zavatra sur et certain ry avana araka ny nambara dia zao hoe misy loto nentin'izany ao anatin'ny tongo ao anatin'ny tokantranonao ary zany ry avana dia ilana tanteraka fanadiovana ary raha miaina izany koa nefa tsika ry avana dia anisan'ny zavatra lehibe dia lehibe ny antsonana hoe ny fiaina mpinoana ry avana tsy misy fanetrentena dia fiainana sarisary ihany ary zany no tian'Andriamanitra hitaomana tanteraka ny mpianatra satria ahitsika loatra tamin'ny fotoan'androny inona moa no namatimaty an'irety mpianatra marobe reto nanaraka an'i Jesosy Kristy dia hitatsika ilay zavatra voalaza mazava fa mitady plasika ia nampiazakazaka ry zalahy reto ao ny sasany te hitoetra tao amin'ny ankavanana sasany te hitoetra tao amin'ny ankaviany ary zany ry havana ny zavatra hitatsika koa amin'ny fanarantia ny maro an Jesosy Kristy te ahazo plasy te ahazo zavatra tsara ary zany nefa notomany Kristy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany raha nilaza tokoa izy hoe raha zaho zay ataonareo ho tompo no manasa ny tongotra reo ianareo koa dia tokony fanasa-tongotra ny vavolombelona ry havana dia olona manetry tena ary zany no lay antson'Andriamanitra atsika eo anivon'izao fifanasan-tongotra izao satria zava-dehibe loatra ry havana ny atanteraka ny famonjen'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ary fiangonana zay feno fanetrentena fa tsy fiangonana mizahozaho na fiangonana mitady toerana na fiangonana la miandro amin'ny zavatra tsisy ka ao amin'izao antson'Andriamanitra zay mazava izao ry havana dia apetraka amintsika manana fanetrentena raisy ny tongotry nylay vadinao raisy ny tongotry lay zanakao ary raisy ny tongotry lay rainao zay fantatra fa efa ely anareo mianakavo ny aina tao anatin'ny fiarahamonina misy anareo
nefa inona nefa mono zavatra misy sady tsy teo ilay fanajana tsy teo ilay fanitreniteny fa fizazahoina mandrakariva zay no manamarika ny fiainantsika mianakavy tian'Andriamanitra ho kosehina zany aby ary tian'Andriamanitra ianao amin'izao pasika 20 izao olona madio olona tsy misy pentimpentina ary olona feno fahavononana ary tena vavolombelon'ny Kristy marina ho araisoiava lay fanambo lehibe zay apetraky ny tompo amintsika mba hatanteraka atsika tahaka alay Andriamanitra ivavahantsika tanteraka faranako havana ny fanambarana ary angataka anao ijery ny salamo 7:20 ny andininy 420 tapany voalohany izao lay teny ny madio no isehonao fa madio namoriavana amin'ity kambara sady amaranana izao fifanasantongotra izao izao afatra izao dia izao hoe tian'Andriamanitra ianao ho madio mba isehonao eo anoloan'Andriamanitra lay madio koa satria zany lay Andriamanitsika ary ny fivaliana agoavana riavana raha iseho itsika indray andro amin'ny fiaviany Jesosy Kristy hitoetra ao anatin'izany fahadiovatra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery fahasoavany sy ny fiadanana ho atsika tsiraray avy ivavaka isika isaoranao zay tompo fa lehibe loatra ny fitiavanao anananay izao fotoana izao ka itoeranay tompo eo nivony zao fifanasan-tongotra zay tomanao ny fiangonana azahoinay tompo miaina sy mivelona ny mahafiangonanao Jesosy Kristy anay tokoa tsy fomba fanao zany tompo fa tena fiainana ary fiainana efa hatrizay teo amin'ny reto firenena zay voafidinao dia ny firenena Israely mba ho endrim-panajana mba ho endriky ny fanetrenay ny tenanay tompo satria fantatray dia fantatray fa raha ny andavanaondrom-piainanay mianakavy maro ny zavatra misafotofoto ao anatin'izany tokantrano zao ary mba mahafinaritra ry havana no zao fioboana zao tokantrano vonona ary vonona ijoro ho tokantrano kristianina tokoa ka sa ho vavolombelonao Kristy ary sahy hanangana ny faneva ny filazantsara ka sady olona voadio sady voavela heloka ny olona miaina tompo zany famelan-keloko zany ka manetry ny tenany mandrakariva ka manaiky ianao reriany manko lay tompo ianao reriany ny mpamonjy anay Andriamanitra ankinay aminao ny fiainan'ny tokantrano maro eny fa ny tokantrano kristianina rehetra mba ho lapa zay hitoeranao tokoa asehonao tompo ny fitiavanao isan'andro ka na dia ao anatin'izao fiomboana zao isan'ilay ahazo tombony loatra dia ny fahasambarana satria manana anao misaotra ray pitrakay am-pelatananao araka izany tompo ireo zay tsy salama mba ho salama ny dokotera rehetra mbola sa hitsangana tompona ndraikitra rehetra Andriamanitra na ara-piangonana na ara-panjakana mbola sa hitaona ao amin'ny fahamarina mba ho vavolombelonao tokoa ny fiangonana kristianina rehetra raha nay eo zay ny anatra ho amasina ny anatra
tonga ny fanjaka tao any misitrapona ny tian-tamintahaka ny andatra meo anay liny any nasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay araza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hira ary voninahitra mandrakizay amarana zao fotoana zao tsika riavana ny hira fifoazana trany a 4 sy 3 no ataotsika andrininy voalohany any aorina ny tsodrano 4 sy 3 lay hira mana hoe raiko za misaotra anao andrininy voalohany any a na tokom-bambona no aizatsika izany hira izany iaraitsangantsika andray nitsodrano raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy toko ta ianao any ny tompo ka iaro anao mpamilapilatra ny tavany aminao ny tompo ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny tompo ka hanome anao fiadanana Raituhoi zamisatana Vambandu fikira upiasana Kanadeti berikiaza Numena wanzara na uiasana Untunau anyamaniko Zeno nau Batilena, Batilena, Ua, Nefainu Patuluga Kahamba, Lakwetiza, Nipakuzante na Tua Nupana, Chianga. Batela hanauia sana Katsaiko Natsaiko Natsaiko Ureja nigana Yuresa Funkuari Kumana Simarena Upanu Kukisa petraka ianareo voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masy ia samy mahereza avokoa ry havana dia raiso ny rano dia manomboa isika mifanasa tongotra ary rehefa vita ny fanasan-tongotra dia amainy tsara ny tongotra lahy no sasanao ary raha mbola misy zay hitanao fa tsy mbola voasasa dia aokandray ianao handray ny rano hanadio ny tongotra zany mpanompon'Andriamanitra zany asehoy fa mpanompon'Andriamanitra isika ary vonina tokoa ao anatiny zao herinandro masina izao ho vavolombelon'i Kristy samy hitahiny tompo daholo fiadanana ny ho atsika tsirairay avy